Izao ara-dia saina ihany koa ianareo ministra voalazanarana teo ilaza ny mombamomba anareo tsirairay avy ary ilaza fohy ny mikasika ny asa ny vina ary ny paikady izay ho tanterahanareo tsirairay avy. Andriamatoa lehiben'ny républicaine républicain malagasy, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, voninahitra lehibe ao anaty koa androany na dia voalohany ary na tongavaka eto amin'ity conseil des ministres ity ny mamelabelatra fohifohy ny vinavina sy ny zavatra ho tanterahana mandritra ny anatin'ity gouvernement ity. Alohan'izany aloha dia tiako ny manambara izaho dia général de division Tsosoara Kotarjona manambady ary manjanaka anankiroa. Tsy ho hitady amin'izay tsika fa ao anatin'ny fampiarana ny velona ny voalohany izay fampahafantarana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny ministeran'ny fiarovam-pirenena atao hoe MDN dia manatanteraka ny politika ankapoben'ny fanjakana ao amin'ny PGE amin'ny sehatra fiarovana, fandriam-pahalemana ary filaminana ary manateraka izany ihany koa amin'ny lasany manasa voasoratra ao anatin'ny plan d'urgence de Madagascar. Araka izany, ny tanjon'ny ministera dia ny antohana ny fandriam-pahalemana amin'ny sehatra rehetra na ity Antanety, Anabakabaka, Andranomasina amin'ny alalan'ny fisian'ny fiarovana maharitra sy matotra izay manamafy ny fitokisan'ny mponina ny foloalinda ary koa fanamafisana amin'ny paikady fiarovana izay mahakaiky koa ny vahoaka, manakaiky koa ny vahoaka somaraka amin'ireo fomba entina vaovao somary lafy, amin'ireo ambana vaovao somary lafy izay miseho na eto an-toerana na avy any ivelany. Zava-dehibe ny fiarahamonina amin'ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana ao anatin'izany ny miaramila, ny gendarmeria ary ny police nationale izay hamafisana hatrany ny filaminana mba hisian'ny fitoniana. Ho fanatanterahana izany dia azo zaraina anankitelo lehibe ny asa ho vinavinainao atao na efa natao fa misy ny fanamafisana. Voalohany, ilaina dia ilaina tokoa ny fanamafisana fifehezana eo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ireo rantsa-mangaika mba hitandrona ny endrika foloalinda manoloana ny vahoaka izay miandry azy. Faharoa, ilaina ny fanohizana ny fanovandrafitra eo amin'ny tafika malagasy izay efa hifantatra fa nahitambokany mba hahafahana miatrika ny fanamby sy mitahiry ny zavabita eo am-panohizana ny asa mifanaraka amin'izany. Ary fahatelo, azo amehezana azy dia ilaina ny fitohizan'ny fanazarantena mifanandrify amin'ny iraka izay atao mba hahafahany mihetsika haingana sy mahomby amin'ny fiatrehana ireo zavatra maro mitaky ny fandraisana andraikitra amin'ny fandraisana anjara ny foloalinda. Omeny anjara ihany koa ny famezan-tanan'ny miaramila ho an'ireo mponina sivily izay mily izany ilay atsotsika hoe action civilo-militaire. Ary fanampin'izany rehetrarehetra izany dia ho tanterahana ihany koa ny fandrafetana ireo mpiara-miasa antanterahana izany mifanandrify amin'izany ao anatin'ny fiarovam-pirenena. Izay no ela izay no lava izay ny fohy fa dia misaotra anareo ny an-tampoka. Merci, Monsieur le Président.